koa ambarako ary fa manomboka androany dia ho raisiko ny tehy ny mpiandrondry na ny baton de pèlerin ny amin'ny fivoizana ny vahaolana arosonay ho an'ny Madagasikara. Satria teninareo mbenombeno hoe inona ny vahaolana hoentinareo gardien de la révolution. Noho ireny teny rehetrarehetra izay natao rehetrarehetra ireny hoe toy izao ny toetoetry ny firenetsika, ny etaha ny firenetsika, tsy misy afa-tsy ny souverainisme. Inona le hoe souverainisme anay? Hoe souverain ny firenena anankiray raha toa ka izy no maso mandidy amin'ny fiainany ao firenena misy azy. Izy no manapaka ary manana autonomie amin'ny décision raisiny ho an'ny firenena. Ka any Madagasikara ve zany tsia mivaliny. Madagasikara isaky ny andray fanapa-kevitra dia miera aloha amin'ireo hery famoretana rehetra manodidina azy. Iza ireo hery famoretana reo? Ny communauté internationale, ny oligarque, zany hoe ireo mpanambola izay manana vola mihoatra noho ny PIB-ny Madagasikara, ka eo ampelatanany ny poumon sy ny avokaviky ny économie malagasy. Dikan'izay tompony nangatakatiny ny fitondram-panjakana fa gesticulation fotsiny eo. Ekenna fa misy ny pouvoir. Fa misy ny atao hoe pouvoir officiel ary ny pouvoir parallèle. Ny pouvoir officiel dia izay lazainy lalàna sur papier. Iny lazainy hoe pouvoir formel, présidence, gouvernement, parlement sy ny sisa maro samihafa. Fa eo anilany le pouvoir parallèle zay ao tena tompony fahefana dia naveriko teo hoe ireo oligarque dia tsy iza zany raha ho antsika Madagasikara fa ireo karana sy ireo soloa manarakaraka izay mitazona ny économie malagasy. Fahazadinany koa fa ao ihany koa ireo réseau d'affaires. Ao Madagasikara tompoko dia ireo réseau d'affaires ireo no mitondra ny baolina ka manome ny tendance any amin'ny fitondram-panjakana. Ao anatiny eo ihany koa ireo atao hoe partenaire international. Ireo rehetrarehetra ireo zany no lobbying na force mitatao eo ambony lohan'ny fitondrana. Lazao aho hoe manana indépendance, manana souveraineté ve ny fanjakana manoloana an'ireo? Tsia, iaraha mahita hitapoky hitam-pirenena. Ohatra fotsiny amin'izany, tsy maintsy miera mpamatsy vola. Anisan'ny zavatra anankiray izay fatatsika gabany tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe Club de Paris tsika. Club de Paris izay natao hono hanampiana ireo firenena difotry ny trosana surendetté, dia hono hanampiana ny firenena surendetté dia atao zay fanalavana ny fandoavan-trosa mba hananorana hono ny fandoavan-trosa na échelonnement de paiement. Fa ny tanjona dia ahatonganao ho greffé ary tsy miala eo ambany vahoany. Dia karazan'ny olona miaina sous perfusion zany Madagasikara. Dia io no nanaoviny aminao hoe soit comprise dia vitany amina. Ohatra n'ireny olona dans le coma reny dia machine sesa no miazona ny ainy. Dia rehefa raha tsy fanahy zany le olona piako amizay jiro na tapahako jiro na soit comprise dia velomany aminao raha malagasy. Zany ve ny olona atao hoe manana souveraineté? Tsia. Ny olana zany dia zao hoe ny firenetsika dia tsy tompony itsony isika amin'ny fanapa-kevitra. Sako manao an'izao teny zao hoe tena ny filoha Mikaël Marina ve no manapaka? Lazaiko amintsika tsia. Eny amin'ny document officiel izy manao sinia, eny amin'ny document officiel izy no miteny hoe au nom du gouvernement de la refondation, fa ny fanapa-kevitra rehetra dia tsy eo ampelatanana. Ary izay zavatra izay no
tiana ampitaina amintsika hoe ilay teny souverainisme tsy teny voizina fotsiny fa mipakatrany amin'izay mihitsy. Matoa Madagasikara napetraka Andriamanitra ho nosy dia de façon naturelle la souveraineté. Satria zao souveraineté zao masy problème an'ireo firenena misy mifanolo-bodorindry raha tony Afrika. Mba imaginenareo nge hoe raha i Madagasikara nanana mifanolo-bodorindrina amintsika raha am'izao situation antsika zao zay tsy misy unité nationale, tsy misy cohésion ary tsy misy patriotisme sy souverainisme, dia mino marimarina fa efa nisy force rebelle nandidina ohatra mahazo any Congo sy Rwanda nanjanaka atsika indray mandeha ary nisy an'ireny le force na rebelle reny fa soa nataon-janahary nosy itsika kanefa ity no matsikaiky mba tsy lazako hoe mampalahelo sy mampitomany efa nomen'Andriamanitra zany atout naturel manosy atsika izany tsika dia isika indray no miantso ny ivelany hoe aleo zahay eo ambany vahoanareo dia miaina ny atao hoe assistana miankin-doha tanteraka superfusion ho iaho araka ilay tenko teo. Ka noho zany ny souverainisme dia volonté politique. Ireo olona rehetra zay ataontsika hoe manapaizana ary mandidina ao anivon'ny fitondrana sy mitondra dia ny force d'influence zay maniraka azy ireo no hitondrany ny expertiseny fa tsy ny souveraineté. Tena misy manapaizana be deabe reo reny CV pokapoka reny fa izao ireny olona reny dia ny force de lobbying no misy azy no mibaiko azy sy ny intérêt fa tsy ny tombotsoan'ny firenena. Noho izany dia ho anay dia zao hoe ny tanjona manomboka eto dia ny hamoa ny conscience-tsika malagasy hoe mila mikomy isika. Tsy hikomy amin'ny fitondram-panjakana nefany fa mila mikomy amin'ilay système. Le système hoe raha vao tsy miaraka aminay dia vitany aminao. Zany hoe ny zavatra misy zany dia hoe enao assisté mandrakizay. Rehefa voalohany mpiakara mampiasa mpanjakana voalohany fonctionnement ny état dia mifalia ampy anareo zany développement zany aza eritreretiny aza maniry an'izany aza manofy an'izany akoho fa tsy isy zany fa natao firenena mandroso zany ho an'ny Madagasikara dia zao hoe voalohany karaha mampiasa fanjakana misy jiro mandeha le fototra zany zay ty efa zava-dehibe dia mijanona. Io anie azon'ireo firenena matanjakareo vahana ao anatin'ireny mpimaso fa à condition hoe tsy homena compétence amin'ny autonomie ianareo. Ary ity ny zavatra mampalahelo tsy misy transfert de compétence. Zareo tsara fa na ny mitantana ireo orinasa-mpanjakana sy ireo secteur clé ao amintsika dia hanafarana vahiny satria tsy homena transfert de compétence na tsy ampiasaina ny manapaizatsika mba hahatonga atsika ho dépendant miankin-doha foana. Zay l'objectif ao anatin'izany le accord de coopération fiaraha-miasa partenariat. Les mots sont jolis fa ny ao anatiny dia hoe ianao subalterne mpanatanteraka baiko fa tsy réfléchir. Ary zany le mibaiko hoe tsy manana droit heritreritra ianao, tsy manana droit anao remise en question ny contrat zay raha misoniavina tamin'ireny contrat minier reny, tany amin'ireny conseil d'administration any ambadibadika amin'ireny, tamin'ireny accord minière any ambadibadika zay tsisy mifaniteny reny, tamin'ireny accord diplomatique reny, concession minière sauvage any ambadika any, ny dépendance technologique. Donc raha tant que reo tsy mipetraka ny souveraineté dia tsy hisy ny refondation tompoko. Sa ngambany hoe refondation dia hoe
averina diniana indray ny fiakinan-dohatsika zay anga de mety zay ngamba izy refondation de notre dépendance à la communauté internationale. Mety zay ngamba ny atao refondation, reconnexion am'ireo force ataontsika hoe gouvernement parallèle informel. No zany dia aza manofy développement fa survivre ihany atreo no farany azon'ny communauté internationale laomenanao. Rehefa vita zay rehefa mahazo an'izay anao dia taovy ampy anao zany. Manofy Madagasikara mamirapiratra handroso, ne rêve même pas dans tes rêves. Sauf miroso amin'ny fikomina moral, fikomina ara-tsaina hoe non, tsy mila intsony ny atao hoe nombany fifehezana fa isika misy no mandray an-tanana souveraineté. Zay mahatonga manomboka androany dia resaka ny bâton de pèlerin ko izahay gardien de la révolution no mivoy le hoe souverainisme io aloha zay vao mandeha ny zavatra rehetra. Satra tompoko.